Zay fa lasa kiza fitiavana. Mody misakafo anga ianao? Mbola tsy haiko fa miantso ihany raha ohatra hoe tsy tafody. Zay. Sakayary. Efa lasa dada toerana e? Efa ahoana izay? Saika hiaraka aminy ako. Tarindrifa. Taraiky aho zany. Nefa za kamo be zany hisisika bus. Mba mandeha tongotra koa indraindray ary mandana sao tara eo. Azo foana. Ndry koa. Nahoana zay? Nahoana ke? Ouais, efa hiady. Nahoana fa avy taiza lahy? Andeha hijery olona latsaka. Dia hoanahoana ilay teniko tamindriny? Hiada. Efa miteny anao zaho fa manan'olo tiany. Hidoda ve? Ie. Sady efa elana izay niaraka e. Dia amin'ny fomba ahoana moa nisarahako aminazy nefa izay tsy niady tsy nanino. Tsy maninona re. Nefa izao tadio tianao foana ary tianao mandrakareva. Misaotra lesy a. Dia miala tsiny fa nandiso fanantenana e. Tsisy tsiny ka. Avana chérie. Misaotra anao ka. Loza nangady. Sabolia. Fa inona ary ty fianao ve adaly e? Manambady ahoana? Za tsy adala. Fa ohatra ny miandry ampiasoninao foana eto. Ohatra ny ianao resaka fotsiny be da be. Saolia. Za nge mbola tia tena mbola tia anao a. Fa tsy mahatoky ny fitiavako intsony ve ianao e? Ka ianao anie tia e. Tia fa tsy mifanaraka amin'izany mihitsy ny zavatra ataonao. Sao a? Za vao misy mpanjaka vady anahy dia bazay ianao. Io ndray ianao mitongodongy a. Beterana pizza. Pizza ny tiako fa vady ka. Vady? Vady ny tadiavinao? Ka efa itia eto ka inona indray mbola tadiavanao vady e? Malalaka venty rapitsy? Fa ahoana lesy? Mba irahan'ny akavary any ambavitra za rapitsy dia tsy ilay mba miaraka. Tsy maninona ka? Dia ahoana aiza ny fotoana? Ny akaiko miposy tamin'ny fotoana fa mandeha maraina ihany tsika sao taraiky ihany. Sady mampirezavitika ny dada be sy bebenay indry. Mena tsaka. Vazovazo kako izany dadabenay rehefa ela be maty. Be any. Dia ahoana dia ampiry izao izany? Amin'ny valo. Tandremindreo sao dia matory marainao. Zara ny tena mifo marainako. Teo za mifo maraina izany. Fangata da tsy toka? Ka io mihitsy nge tsy malasa saina eto e. Miantso aho tsy mandeha telefônina sao dia mba maninona any ary. Izy ve tsy hody eo ihany e. Sady ny andro koa farany herinandro. Mbola lasa niodina kely angamba izy izay. Ndry koa retsy. Maro ny zaniko. Nefa ve vaovao amin'ny tady e? Efa mifinosiko varindry. Neny tiako. Sao sahady ve dia atory e? Ka amindry ary anao inona e? Tsy aleoko matory. Tafandrimandry izany neniko. Masotondry homana e? Ie, saotra. Allô? Voatory mihitsy a? Eno a?
Tsy matory maraina izany a. Eny lesy e. Tafandry mandry lahy. Bisous. Neny, mifoaza amin'izay. Oe, fa firika izao. Efa ampifito izao. Ka tatanareo tsy ao? Ohatran'ny mbola. Sady raha teo ve tsy efa hitanay tonga teo e? Mioty a. Mandandry mako amin'ny birao tatanareo dia jereo ve sao maninona any. Ka izany ery saika mbo misy aliako kely androany. Izany? Ie. Oko izao ary. Oko izao fa tsy maninona. Tsy maninona? Eny ary. Mazotoa? Ie. Dada? Izay ve dada voatonga? Fa taiza dada tamin'ny alina? Aza mampaneno lakilosy akory ka lakely ity fa manorosory e. Zao ve no ry andro voatonga? Amin'izay antsona tsy mamerina telefônina. Neny le raha matoty koa vao miditra ny trano ny olona tsisy bonjour tsisy nininona fa tonga dia kisimo. Izay eny le mahandreraka. Niova mihitsy ingenao ry andro tato ato e. Marina e. Tsotro izao mihitsy ianao taloha. Fa niova amin'ny ahoana e. Mipetra tsara koa ianao fa aza miditra amin'ny tsy tokony hidirana sao mahazo amiko koa. Sao dia mba tsy rano ny dada. Dia tsahanao ve nikasy tanana ny ohatr' izao? Ka rehefa tsy alaika tenenina dia tsy maintsy ampiasaina ny tanana ny alakely ty azy. Neny, tsy naninona ve neny? Okizay neny a. Mavitiko metiko ato anatin'ny tokantrano ty. Tsy maintsy miaina amin'ny zava-misy tsika. Na izany azy. Okizay. Inona raha vehikileso aminazy fijaliana metiko no mandatandrena. Neny a okizay. Atone. Nanykivoko izany. Tsy misy maninona ve no amin'ny vatany neny? Tsy haiko intsony rehetra. Marara daholo ny vatako. Ndao mihitsy aloha neny mety neny amin'ny dokotera ka. Oko izao fa tsy maninona e. Ka tsy hainy izy any anatin'ny neny any e. Sao dia misy maninona.
foko izao. Izany ihany nenoneny. Raha sanatria ho fanotampoko amin'izao dia ahoana? Tsy maninona hoa. Nandray zao mahalasa saina ny Chério. Tena mamelaga mihitsy akia. Andray mamelaga za. Afaka mandeha. Sy ianao zany e, so ay zary ianao. Vao tonga tao an-trano ve kidy, gidra be. Efa fantatra, raha fotsiny indray zao izay. Nga vao kiretany indray. Gidra be eo. Tia ahoana? Mila manalazy kely sady tsika androany a. Tena izay mihitsy akia mety e. Sady visaka ny saina. Tena mila mandehandeha kely mihitsy tsika. Mekary ianao e. Ka za mihitsy ny andrasako e. Aiza ny korokana tato misy tomobily anareo koa na tsy mba kadra fotsy tony. Evendy, mandroso akia. Aterika tsato izao ndry. Tokony andeha misy za io fa marary nenay dia voatery mijanona. Fa marary inona ankia? Ohatrany reradraraka akia. Ay, izany ki fa saika indrina kay aty amindry za le tamin'ny salesina anatra iny dia nisy lesina tsy voadikako. Izany ve ki? Ndao ary aloha mandroso any an-trano e. Takao tsara mihitsy ny enao zany e. Takan'iny tena hafa mihitsy ho aly aty aminao e. Sa nefa miteny anao e. Tsy hitako izay tsy hijanonanao aty. Ny trano malalaka be a. Soko moa tsy lazainy intsony. Mbola ho aly aky izany a. Manam-potoana ange ny zavatra rehetra e. Mbilo ambarina ny kaola fa tsy. Dia tsy mety any amin'ny rafotsy. Raha miteniteny an'izany ho a. Nenao izany miandro izany foana. Io indray ndrefa hidongodonga. Azonao ve? Zavatra tsy fantatrao dia izao. Ahoana? Raha misy akavady a dia lasa. Za indray ianao. Efa hoe za ihany aho makavady anao. Zany e? Amen. Ozy isa mivavaka. Ry, fangaina tsy mba mivavaka. Indraindray. Zay kia. Midio le tranao a. Efa mananao le kiny anareo. Ok izao a. Mbola reradraraka fa nilozako fotsiny. Tita nandeha dokotera ve? Tsy mety aky izy fa efa niteneniko a. Fa ngaky vita amin'izany dia raha marary eo izao dia ahoana fa maninona raha hoetiny e. Fa izy ane ekipa ekirina be. Tsy mahalala ny nenay ngandry. Ouais, fa tsy azy izy ry apitery. Aiza ki izany? Ry apitery. Ouais, izy marino. Aleo ki izaho hoe nivetivety a, ilozako kely aloha ndry. Ena rehetra papaiky indry a. Zao ve nareo ry fitiavana mbola manao akanjo mandry foana. Ary tianao? Zao ary ianao vao miditra ny trano amin'izay miala mandry foana?
Karaha olona ohatran'izao ve no vataniko ato an-trano ato. Izay nge ilay mahavoanareo vehivavy. Tamin'ny mbola misipa jejo ery rehefa iona. Izao anefa tsy mahavaty eny. Aza ilika ty amiko mihitsy ny adalanao ry Andry a. Izao no teneniko anao. Rehefa misy vehivavy efa miaraka aminao any za aza ilana vanina foana ohatran'io. Tsy famaly aminao ny ahatongavako aty fa isolo-akanjo fotsiny aty andeha hiasa. Izay tianao e. Dia hoana kely mety, inona vaovao? Tsisy vaovao. Ny amin'lahy? Be jery olona latsy io ka. Manao ahoana ninonareo? Ao izao. Tsy dia salamalama. Fa naninona? Mbola reradreraka e. Ay ve? Ie. Dia hoana ihany ilay teniko taminao? Aja, efa miteny anao fa zaho tsy afaka niaraka aminao izany mihitsy. Oe, ry misy olona filozako kely aloha ela. Doda ve? Ie. Mazotoa mianatra ry. Ie. Tadidio fa tianao foana. Ianao ty koa be vazivazy. Rehefa lasa aloha e. Ody indray sa tsy? Miankina pro any ihany io e. Mbola ho hita eo. Mahazo toa e. Izay eto ihany. Ka nareo koa momba ho aizy e. Dia aza misolo akanjo mihitsy fa zao foana anaovana. Aza mesa sana niasa. Sendra betsaka aloha tamin'ilay nametrapetraka. Tena nafana ny resaka nareo teo a. Andray lesy. Tsy fantatry ela akory mantsy ny nahazo anao. Fantatra ka. Nametrapetraka anay ianao. Manina raha mitondra fotsiny hoe tsy handeha dia vita e. Fa tsy mody tsy mandray telefona. Tota, hitan'ny lahy. Narary ny neninay dia izay nantony tsy nahafahako e. Koa manina ianao raha mba nandeha telefona farafaratsiny. Tika mampimebetsy. Andray lesy. Azafady ary e. Any a? Amin'izay ianao tsy mieritreritra ny asa mihitsy raha zazo mahita anao izao. Azafady ho aho. Tendany ny matory dia azo manao reraka be intsony ka. Tsara indray tsy mivarindazany sa tonga ihany izy. Fa nga izy mbola tsy toa mihitsy. Ankeo maraina izy nandalo teo dia tsy fantatra izy na ody ena tsy. Aza mesa saina be amin'izany fa tonga tendany matory ka. Fa ahoana raha ny fiasa sainy? Ka hitombo eo indray ny naretinareo e. Ndany ny matory fa aza mesa saina. Araka atao ny varavarana io. Za ndraiky ny tadiavinao anakatona an'io e. Ndana rehefa Tony tena vehivavy tsisy ilana azo. Fa inona foana moa zany ny tadiavinao be a? Raha ho azany fa ianao mamelage rano itsy ianao izy mihetsika ato tsara ato a. Okarety Andra. Fa ina ka tena mampivana manao otriny io? Ka mandreraka. Zaho omena lagirinina mihitsy rehefa tonga ato an-trano ato. Zany mihitsy ara tena mandreraka mihitsy zany e. Tany anao mandeha ny vehivavinao fa za fa manao otriny io.
Ohatray. Anao koa tia andala ty. Ahoana? Lagy indray izay. Hainao ihany e, somary mialaky izy. Indreny ianao. Any ao avona foana e. Hitako mihitsy mbola andehananao any amin'ny ramatoa be iny. Saotra mihitsy akia. Tena zay mihitsy ny tsy apozako anay ity marina. Tanao hoe mahandro kely ka efa nanao rano zao. Za efa saika atoro mihitsy. Za ve? Tanao mahandro kely. Bara aloha adoso kely anaty anazy. Elaka be. Mikakapanao le aty. Manina Kindry. Tô lasa saina be mihitsy ve Kindry fa misy inona? Tena mampalahelo anahy kinenay a. Tokantrano tsy ahaka fa tena mampalahelo anahy izy. Fa ahoana fa misy inona kia? Manao sipany aky dadanay e. Dia vonoiny foana nenay rehefa miditra ao an-trano izy. Tray mampalahelo kinareo dia ahoana aky izany? Tena tsy hitako tsony aky izy atao a. Marina. Miody a. Aza miasa saina be amin'izany Kindry a. Fianaran-driloa jerena sady ny examen angy aky fa akaiky. Any a? Tena efa mezaka neky fa tsy mety. Mety teza fotsiny eo amin'ny toerako. Zao indray. Diko aky dia misahirana. Mafoka ny misahirana eo a. Rano mafana fotsiny io e. Fa hono aky, fa inona loatra aky dia nahazo an'ilay andro iny no nahavita ny kastanan'ilay ohatr'izao. Tsy haitsomboka a. Mora miova marina ny olona. Za midikiko. Iza moa kely nanapo hoe ilay andro olona tsotra be iny no lasa nivadika bebe ohatr'izao. Vehivavy aky no mahatonga an'izany a. Fa izao koa kia. Izy ity aloha mila mietiketika ihany ato an-trano a. Tsy fidiran'izany io. Tsy masaka azy ianao nadalàna izany. Eny e. Izay koa aloha e. Fa izao kia, raha misy zavatra ilana dia milaza foana. Fa sao maninona rery eo ndry. Saotra betsaka kia. Iza tokoa moa ny tarainako eo fa tsy nareo e. Fa mampalahelo ahy zao dia lody. Hitako miasa saina be mihitsy izy nefa hanomana fanadinana e. Aza izy miasany saina daholo aky io rehetra io a. Mitapy amin'izany eo ndry raha izao rehetra izao ampidirinao an-tsaina daholo. Vera ny andro teo? Vaingana ka. Ahoana? Inona vaovao? Tsisy vaovao fa mba malaila indrindra tonga amin'ny teny. Any, saotra betsaka mba nantsiava e. Tezitra amiko tonga? Tezitra avy any ina ty. Iza mahalalako. Dia ahoana? Afaka indray zao sady? Oe? Andehandehako. Rehefa ela no mitaona anahy dia ahoana mihitsy any toa hafa. Haiko ilahy ihany. Izay mety amin'izany. Izay mety amin'izay ohatra. Haiko ilahy ihany. Izao aloha zany ary dite sa? Ha? Andriamanitra? Fa misy inona? Ha? Ka. Ohatrany tsy metimety izany ary toda. Aleo aloha ody. Tsy azoko mihitsy koa anao tika. Fa ody ahoana indray? Tampotampoka tsy fantatra hoe dia hoe ody ody. Tena ohatrany tsy metimety tampoko izany ho aza. Aiza koa nisy an'izany? Dia efa tiaraka amiko dia mitenena.
Andray, toda. Izany hoe mbola tsy niteny an'izany e. Tananareo ody ary fa zaho aloha ange. Andray, toda! Toda! Neny, fangany hoe mbola tsy matory? Tsy mahita tory akia. Fangandry mbola mianatra foana? Aza miaro tory fa matory aloha. Eny rery neny a, efa atory mihitsy za io. Ary fangazaza mbola tsy tonga? Aza miasa saina amin'ny dadanao ianao. Ianao ne manomana fanadinana e. Eny rery neny a, efa miezaka fa tsy mety mihitsy. Aza lefa lavitra ny saina, fa matory. Neny Tafandriamanitra ny zanako. Napetraka fiainam-pilatananao fiainanao. Ianao mahalanjy masoanao. Isoso, ianao mahay zavatra rehetra. Izay ny fony dadanay, ka sy ho amin'ny tananao mahery izy mba ho tonga ho vaovao. Mety indray tsara ny zanako izany. Aza atao ambany zavatra ny fianaranao. Ary aza maiky ny anambady izany raha tsy efa mahavita teny. Azonao izany? Eny rery neny a. Dia izao ajo tsara raha ianao. Inona zavatra ataony? Raha ianao foana io. Dia aza atao ambany zavatra ny fanompoana an'Andriamanitra. Ataovy lohalariny eo amin'ny fiainanao mba tsy ho azo mifakam-panahy ianao. Marina mihitsy izany ry neny a. Matokisa ianao ana. Dia mandehana matory amin'izay. Fa raha ianao angambany efa tsy ho avy intsony.
Neny. Neny. Andray. Neny. Neny. Aza mbola ilainareo fa mbola kely ny zanako. Andriamanitra, ina re no ataoko hoe apio a. Neny, rehefa maraina ianao dia hoentina any amin'ny dokotera. Neny. Aleo mihitsy sika miala ato rehefa sitra ianao fa tena zao foana ve miaina Neny ato. Anaka, tokantrano fehifina. Ninona zavatra miseho. Asa tao mihitsy ny manday tokantrano. Dia izao foana no mitady vahaolana. Neny, Neny, ko azo amin'izay dia dokotera. Neny, 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 azo ilazanao a Neny a. Mbola milanao ane zahay. Neny a. Neny, Neny, Neny. Neny a. Famanina ny vadiko. Maty ve fitiavana? Fitiavana. Fitiavana. Mbola milanao ange zay sy mioty e. Tsara loatra ianao ry dada. Dokotera aoriana amin'ny fotoana. Mpamonoana tsy vanina ianao. Mioty a. Fa inona ny zava-niseho fa tsy nisy tadidiko ange. Nitokana ihany nahatonga an'izao. Neny. Neny. Mioty a. Mifona aminao ary mioty a. Tena fona aminao ahy. Tsisy azo atao tsoa izany dada. Neny azy efa maty. Maty. Neny. Neny. Mioty a. Mifona amin'ny rihaka izany. Any a. Ary manome toky andria fa hitaiza andria. Dada, mbola velona teo ary Neny reny no nataonao. Dia azoko inona ve zao izany teninao izany? Mioty a. Matoky ihany ry. Fa tsy hanambady izany intsony ahako. Fa izay hatafitanao zao no tena tanjoko. Dada, mbola teo ary Neny nampirafy anazy ianao. Maika fa izao izy efa maty izao. Eny e, mbola ao anatin'ny fahoriana lalina loatra ianao ry mioty dia mahatseny an'izany a. Nefa matoky anahy. Eny e, dia raha momba nahafatesan'ny Neny indray a, dia aza matahotra dada fa tsy hitorany amin'ny pôlisy a. Ataontsika hoe narary fotsiny izy dia mijarona ho tsiambaratelontsika ny ambiny. Tena hita mihitsy hoe mitovy amin'ny reninao ianao. Tena manam-panahy mitovy aminy.
Zao mety a tombon-dalana ny andreninao fa tsika rehetra izao dia samy mbola andala amin'izany daholo. Fa mitrakaiky a sady tadidio fa ny fiainana ankeky ka mitohy foana e. Marina izany tatia. Mizaka mitraka foana na dia mafy aza ny endriko. Mafy izao a. Ary izao kia raha misy zavatra manahirana andry na problème dia aza misalasala fa atsoy foana fa vonona foana tatia hanampy andry. Saotra tatia. Arono aky ahoana ozy izy izao dadandry tsy efa mihevitra ny hoe ampiakabady vaovao sahady ve izy? Eny e, tsy afeniko aloha fa na mbola tamin'ny velona teo azy nenay dia efa naprofesiny dady izy. Maika moa fa izao efa maty izao. Sy avy aloha izy hiaraka amin'izay tiany ihany a. Aza miasa saina amin'izany loatra fa avy aloha izy hiaraka amin'izay tiany ihany. Zanga moa miasa saina e. Efa lasa izao mibaraka manakana antsika sy ianao. Efa afaka miditra ao anaty toerana amin'izay ve sa mbola mitanonao spekta ihany sa? Savoly a, inona ary ny atahoranao e? Aza matahotra fa tsy maintsy alaiko vady ange ianao e. Ianao za miandro foana, miandro-pahoviana izany. Ianao ary sao dia mba hanao fikanofy. Fa fikanofa ahoana ary? Hitanao fa voaingana ane fitiavana no maty e. Dia ahoanao sisa mivava amin'ny fiarahamonina raha pakatra anao vady sahady a? Eny, fa izany tsy maintsy manaiky foana e. Satria tiako ianao. Zay. Maiza mihonina aby mity a. Saotra lesy e. Dia efa manao ahoana moa ianao amin'izao? Efa sava sa mbola manjonitra ohatra ny fataonao iny foana? Tsy maintsy mezaka mitraka foana e. Zay mihitsy ny tiako ataonao a. Na inona mitranga eo amin'ny fiainanao a, mila mitraka. Misaotra lesy e. Fa iloza kely hoe lafa mbola andeha hijery amin'ny faniry atsy ahako. Eny ary Miandry ao izy izay. rehefa misy ilanao a dia eto foana ahy. Ia, saotra melo. Eny e. Oe, mioty, azafady kifa tena tsy hitako mihitsy ndry a. Tsy manina kia. Za ary manao azafady manelingelina. Ndry koa izany. Sika fa manelingelinako. Ay, mioty kia aza manao an'io moa. Ohatry ndry a. Nareo zao tsara miaraka fa nareo zao nefa voakouple sady ny antsika sy anao efa tsy anjara Zay ihany. mihitsy koa e. Sady kizaranao koa raha ve moa e.
Manao raky mioty, ça va tsara ve ndry? Ie, ça va ka. Fa zao aky misy resaka mba tiako lazaina amindry. Resaka iny izany ry dada? Sao dia ilay efa nieritreretiko? Mioty fa inona no efa nieritreretindry? Hoe hanambady amin'izay dadako. Ka zao ngeky mahatsiaro ny tenako hoe irery ange za e. Eny e, tsofiko rano dada rehefa izay mifantatry dada sy mpamahasoa ny dada. Tsy azaka anazy efa niriany dada mihitsy aho. Efa zao kiky mioty aza matahotra fa tsy hanara indry izany mihitsy ahako. Zany e? Engane. Tatia! Tatia! Ina ty masipisipotra be ndry? Tena loza nie Tatia e. Tonga amin'ilay nieritreretintsika ty. Olona tsara! Petraha mihitsy aloha ndry dia maka aina. Zao anery Tatia e. Hanambady hono dada. Misy vehivavy iny eto miditra ao an-trano sy manjakazaka mihitsy. Efa namposy io. Nefa moa inona mahatsika atao amin'izany? Inona tsony moa ny amiko ry Tatia? Tsiray. Kivy aho. Mioty aza mikivikivy foana amin'izany ndry. Tatia mbola eto Tatia tsy hanara indry izany mihitsy. Tsotra Tatia. Androsy atao kely tranontsika ka. Vana fahitanao azy? Tsara kosa. Zany. Androsy ty mipetraka zany. Mipetraka. Mioty a! Mioty eo! Ahoana ry dada? Hoe misy olona ato e? Manao ahoana tompoko? Namantsy. Izy akery mioty no saoly a. Izy kosa no mioty. Zao aky araka le resako tamintsika ireny dia izy le mba safidiko namako e. Ay, dia faly mahafantatra anao. Faly mahafantatra andrikoky. Dia zao manomboka izao izy dia efa hipetraka aty amintsika. Ay, izay ihany ve ny tsony dadana? Ie, izay ihany. Ay. Mazakely. Zany. Ianao moa tena tianao. Inona raha ny dikan'izany fanontanianao izany? Ka mba manontany ako. Sao dia vava amin'ny fotsiny. Fa zao ihany re. Ahoana? Misy zavatra angatahako aminao.
fa inona ndray e, fa tsy efa tonga mitanjona irinao ve ianao zao e, ka mbola inona ndray? Eny ka mbola tsy ampy matoa mangataka. Tsy ampy. Tsy ampy inona ndray, ataoko fa tsy misy tsony angamba ny sakana. Mbola misy ka. Zanakao. Fa ianao ve ataly e? Maninona anao ny zanako? Tena sanatriahako kosa ny anaran'iny zanako iny a. Ka ianao tsy tia anahy akory kay? Saoly a, tiako ianao a, fa tiako koa ny zanako. Fitiavana samy hafa zany e. Eny ary, ao fa andefitra Saoly. Fa tia mba misy zavatra angatahako aminao. Inao fa tia ngamba mba ekenao kosa e. Alefaso indray raha ho enony. Neny fa manina ianao nandao anahy e. Neny efa nisoloan'ny dadany ianao e. Mijaly a Neny Miody. Ataonatra ianao fa zaho ihany. Neny. Neny fa manina ny tena nalaozanao ohatr'izao Neny a. Miody a, tsy mamelanao irery a, aza matahotra fa miaraka aminao foana. Neny a, sakako tsony niara hipetraka amin'ireo vehivavy tady io. Miody a, efa izao aloha ny zava-misy dia mahereza mitraka foana, mahereza ny zanako izany. Neny Miody, manao ndry? Nahoana ki? Eve ndry e? Fa tena miala tsiny be dia be tamin'ndry ki tamin'ilay resaka doty a. Tsisy tsiny aky a. Sady nilay sododa koa ngamba ki efa tsy anjara. Sady mbola tsy amin'izany mihitsy koa ki ny saiko a. Tsofoko rano nareo. Arono ahy e. Fa manina ki indriny tsy ohatra ny tsitako mandeha mianatra tsony a. Fa ahoana fa misy iny e. Tena tsy mifantoka amin'izany tsony mihitsy aky ny saiko a. Tsy hitako mihitsy asiako ny fiainako. Tena tsy hitako e. Courage kia, any a? Lalam-pianana daholo izany. Sady za koa ny eto namandry foana e, any a? Saotra kia. Miody a! Miody a! Miody a! Ahoana? Ary inona nataonareo ambadika tsy mahay mihitsy ve nareo e? Antso ny pina ilay olona vao maheno. Jerena hoe izany korotana ato e. Mba piripiriny kely ny trano fa za hivoaka. Fa manina raha priminao? Efitranonao ve dia tsy ho vitanao? Andry zany ilay ohatra monsieur-behivavy. Kita fa marina izaniko. Ahoana moa izany ny avitanao hikarakara ny dada raha ny efitranao ary tsy vitanao? Le moral aloha ajanony a. Ajanony le moral. Aprimo. Za tsy apirina e, aprimo. Ary inona ny tajiriana eo? Aprimo. Reny koa niteraka anahy tsy navita akasy tamina anahy ohatr'izany. Ka za tsy rendry. Mbola vao manomboka io ry anina. Mbola vao izay, mifampitantsika manomboka androany. Ary aprimo.
Mijaly aho taty. Tena mijaly aho. Aoka izay mioty a. Aoka izay anaka. Mangina. Mangina anaka. Andeha hamono tena aho taty. Aleoko manaraka an'ery. Aza miteniteny foana eo ndry a. Fa ho tanaka izany mamono teny izany sao dia anaonao foana eo ary. Ka tsisy tokony atina velomako eto an-tantsony ane. Kivy a. Aoka izay kia. Aza kivy amin'izany ndry izany mbola eto a. Andreo efa mifiry izao. Tana dia mba tsirariny izao ry Saoly a. Inona ilay tsirariny? Inona ilay tsirariny? Azo manao toerana tsy zaka ohatr'izao ianao a. Rehefa tsy mazaka dia ndana miala, malalaka amin'ny varavarana. Ary efa teneniko andry foana ataovy ao anatin'ny saindry kely io, fa za tsy rendry. Hoe nampitamy andry mihitsy, za manantena izany. Vehivavy tsy faniny ianao. Avy ireny kely ilay vava azafady. Ary mitsangana teo dia aprimo trano. Azo eo no midongodongo ohatry ny ninona eo. Hitanao tsara izany fa teneniko amin'ny dada daholo zavatra nataonao. Dada? Hitantsika izay nondra inona izany. Ohatrany tsy mino aloha hoe ianao hoe. Vehivavy tsy faniny ty. Aprimo trano, aprimo trano. Tena tsy zakako tsoro taty a. Iza no ataoko e. Fa maninona aloha ndry raha mipetraka aty ampiko e. Dia velako anjakazako ao ve iny vehivavy ny dady iny. Dia mila miady izany ndry. Aza manaiky lembenana amin'izany kia. Ka ina ary ny azoko atao amin'izany e. Miady hatramin'ny farany kia. Izy indray ve no anjakazaka eo? Aoka izay kia. Aoka izay fa tsy maintsy hiady hatramin'ny farantsika. Aza matahotra fa manampy andreo foana taty a. Mangina amin'izay moa e. Aza mitomany man'izany tsony e. Izany e. Aleo fa lanintsika izany e. Mafaly anao izao e. Riatra. Mangina va. Mangina. Marara. Mangina. Zany. Fa zana n'inona? Jerenao Saoly io. Mbola mitomany izy. Fa maninona ianao raha mitsotra fotsiny tsy tianao izy mipetraka atao amintsika fa anaovanao toera tsy zaka ohatr'izao. Andray zany. Fa zana n'inona? Alasandry ihany mandanga masondrandry eo. Andra, eo za mihitsy nandeha. Aza mandeha izany ianao ry Saoly a. Aza mandeha izany ianao fa iza indray ary ny karakara ato raha lasa ianao e. Sa ve ianao ry miangoto mahavita mikarakara raha lasa izy? Sa ianao azoko vadiny? Dia tsy mba hian'ny teniko mihitsy ve zany ianao e. Tsy maninona. Aleo za angina fa marina mitavozavoza. Madalaika tsara lahatra. Aoka izay e. Izay. Neny aho. Alaiky manaraka anao a neny aho. Tsy vitako sony. Mijaly aho neny aho. Neny? Mioty. Mioty. Hitako tokoa ny fijalianao. Fa izao mandana makany amin'ny haja. Fizy no afaka nampy anao sady tianao. Neny, fa nga fantatrao hiaja. Ary fa maninona raha miara-mipetraka amin'ny taty fary e.
mety daholo izany fa ihaza ny afaka itianao. Nena Sakako tsony izao a. Fa maninona? Tsy maintsy misafidy ianao Andry na zaho mandeha na mioty. Tsy aza manao an'izany ianao hoe fa maninona ary ianao manao an'izany? tsy miandry roana ary dada. Aleo izaho andeha dia miraranareo ahita fahasambarana. Mioty! Mioty! Oza ry tatia. Mioty, fa misy ino? Atao mitondra valizy ty indri? Leo be ary tatia. Zakako tsony dia naleoko ny ala. Fa maninona ary loha raha mipetraka ty amiko e? Dia avy aloha dadanareo ho any. Tena malahelo mihitsy ary tatia. Tsy mba mety men'izay lazaiko mihitsy ny aleраiko e. Izany tokoa ve natao hoe jamba ny fitiavana e? Aza miasa saina amin'izany. Alamino e. Ahoana mihitsy moa ny ampilamina ny saiko amin'izany? Eny e. Fantatro ny ady saina mahazo andry fa na izany aza ki alamino ny saina fa hitapy eo ny andriny farany e. Na tsy vitako tsony ry tatia. Tena mampalahelo ianao Mioty. Te hamono tena ary aza. Aza manao foana izany tsy azo atao izany. Ka tsy hitako tsony ny izay atao e. Ka impiry moa milaza aminao izany ety anao foana. Efa pofoko aminao mandrakariva izany fa tsy haiko tsony hoe ahoana fomba ilazako azy. Tianao mihitsy ilay fitiavako. Ka raha tia anazy ianao, ny amiko manontolo mihitsy nefa tsy hitako tsony izay hanaovana azy. Izao Mioty mba tena tia ianao vonona hiaresaka ny mangidy rehetra eo aminao ary vonona hanasitrana ny fiorina rehetrarehetra koa. Misaotra ry aza. Fihinandray ako mahafalifaly indri avy any. Misy vaovao tsara lesy. Vaovao inona ki? Dala, nakany amin'ny dokotera nanao test dia be voka hony. Sady efa telo volana ankefa tsy fantatra e. Ay? Ie, sady efa nahita natao anarany Iza hoana izany anarany? Mihaja. Mihaja? Ie. Taiza indray ary nahita an'izany anarana izany? Hitanao, le hoe mi avy amin'ny anarako hoe Mioty. Dia mitohy amin'ny anarako hoe Hihaja koa ve? Ie, fa nga tsy tiany lahy. Tsy hoe tsy tiako fa isao amin'izany aloha ny anarako e. Ataovy anaranao irery fa tsy. Andray, fa maninona lesy? Marina fa tiako ianao fa tena mbola tsy te ho dada mihitsy amin'izao Andray ry aza, tsy vanina ianao. Mioty fa ino ty ataonao e? Mioty andana levy nentanao dia vonjeo ny dadanao. Dia tadio ny teniko taminao
miadihatra amin'ny farany. Aza ilaozany dadanao fa mila anao izy amin'izao fotoana izao. Neny! 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 Neny a! Neny! Saoly! Mioty! Nga ianao niverina indray? Andray ry aza. Dia sahanao ve? Tsy vanina ianao. Tsy vanina koa indrindra Saoly a. Mpamosavy dia voly velona dia sady renikeliko izany indrindra vaviko. Fahita ndre misy soratra nga eto amin'ny tapikandrika dia voly velona. Misy problème nga? Efa tetika ireo Saoly daholo izany izao rehetra izao. Tsy naposiko ianao navita an'izao ry aza. Dia sahanao ve nanao ohatr'izao e? Talohany tianao mioty a, nefa tsy nararahinao na dia kely aza. Zao rehefa tsy tianao intsony dia inona indray nataonao aty amiko? Dia aiza izao dada amin'izao? Ohatra e, fa zanga crèche. Dada ndry fa tsy tsy varomaina ataoko iny. Tsy voahozina iaraka amin'iny olona iny. Fa nataonao inona koa dada e? Tsy fantatry ndry. Tsy maintsy ampatsandry izany aho eto. Efa nisoratana tamin'ny daholo ny fanana rehetrarehetra. Anina? Dia avy eo namidiko enoy aloha fa mbola tsy tapitra e. Dia avy eo namidiko. Fanana dala-tompo. Izany rehefa molamola tsy manaja tokantrano. Tsy fanandry! Teko mijery fotsiny tsy ninonao mandana fa makamo! Ny zanaka. Fa taiza foana ianao? Za tena nalahelo be anao mihitsy. Dada, izany dada. Efa fantatro ny tianao lazaina anaka. Tsy haiko hoe miala tsiny fa nampitondra fahoriana ho anareo mianaka e. Tsy fantatro hoe tratry ny ody fity avy e. Tena tsy tompony tena koa e. Zao avy tonga saina. Dada, marina ve fa efa nisoratanao amin'ny Saoly daholo ny fananantsika rehetrarehetra? Fa nga vita ny hoe nisoratako taminy e. Efa namidiny mihitsy ary ty tanàny ty. Dia androany alina sisitsika ny afaka matory ato. Dia efa lasa izany ty trano ty? Tena efa ho avy eo mihitsy zao ilay olona nividy azy e. Dia ahoana izany ry dada? Tena mila miady tsika, tsy vanina mihitsy iny. Dia ny fomba ahoana nefa e? Eny e, tsy manina fa aleo za hijana ty atory aty amin'ny dada androany alina. Misaotra anaka.
Mioty. Mioty. Mioty a. Neny ve io? Mioty aza matahotra fa za ihany ty. Ndao anaraka ahy ianao. Efa akaiky ry Saolo mitady hamono anao satria fatany fa lasa ty ianao. Dia ahoana dada amin'izany? Dadanao tsy atao ninina fa ianao no tadavy novonoina. Andao anaraka ahy fa efa ao akaiky ao izy. Andao! Mioty, tena mampalahelo anahy ianao anaka. Sakako mahita ny fijalianao toy izao amareny miteraka. Tao anaraka anazy ny zanako izany. Fa anaraka anao ahoana ry neny? Fangatsiaka izao tsy efa miaraka? Eny, efa miaraka ny antsika fa voafetra izany fotoana izany. Rehefa manaiky ianao dia afaka miaraka mandrakizay tsika. Tsy azoko. Ahoana moa na fa tsika hiaraka mandrakizay? Ianao efa maty, za mbola velona. Afaka miaraka ho atsika. Matokia ianao anahy. Ao anatin'ny fifaliana, fahasambarana ary fiadanana. Manatony eto izany zanako izany. Neny, tsiry neny a. Fantatro fa famonotena ny tianao ataoko. Tsy hamono an'ity zanako atao kiboko ity a. Tsy manatsiny ity. Ary tsy azo ny famindrapon'Andriamanitra amin'izany a. Na dia tiako aza ianao ry neny tsy hanao an'izany a. Marina fa efa saika hamono tena imbetsaka. Tena miseho manan-kendro mihitsy manko ianao ty anaka. Saoly, evendry io e. Ary hitako no misarona lamba fotsy. Neny maty tsy mba misarona lamba fotsy izany rehefa miseho amiko. Azafady fa adiniko ny nanontany. Izany rehefa vendrana, kentra mibaika. Fanindry e. Anaka, mampalahelo anahy loatra na. Fanindry. Okaloha! Manatona raha te ho faty. Tena izy tony nenay a. Manatona e! Saoly, Tonga tsy natsona mihitsy ianao nasesiky ny fitiavana. tena tsy vaniny ianao. Inona koa manaraka? Vita? Tsy matahotra an'Andriamanitra. Vita! Vavaka farany ary sisy e. Dada! Dada! Tsy fanindry. Tsy mataho-tody. Tsy matahotra an'Andriamanitra. Mbola tsy ampy? Unsa, mama, neny mampalahelo anao.
Efa tia an-danitra dada sy neny. Ary efa dada maty koa ilay voatifitra teo e. Fa maty ahoana? Miody a, tsy maty izany ianao fa matory ambony fandriana atao trano. Atao trano? Ie. Tsy maty izany hoa ianao. Izany ve? Ie. Hitanao, tsisy maty izany tsika fa velona daholo. Tsy azoko mihitsy. Vao avy nisakafo ianao a, dia resy torobe. Izany ve? Dadanao ary samy mbanody aloha androany. Sady tsy mamy. Dia nandeha natory koa izay, dia naheno feonao mikikika be dia taitra. Hay! Na ny nofy fijaliana izany ianao, dia fiainantsika atao trano no azonao nofy. Miody Izany ve? Tsapako ry Miody fa nahampitondra fahoriana ho anareo miaina ka niditrako hatramin'izay ary tapa-kevitra ankehitriny fa tena tsy hamerina an'ireny toetra ratsiko ireny intsony fa hay fijaliana ho an'ny zanaka kay mahita ny ray aman-dreny miady lava atao trano. Faly be Andriamanitra misaotra anao fa tena nampiasainao ataoko anatin'ity nofo ity mba hampiovan'ity raiko ity. Nasehonao tamiko koa ny fijaliana sy ny fahoriana hoentiko raha manambady aloha loatra. Misy anatra sy lesona azo tsoahana marina iny nofoko iny. Faly be dada sy neny neveriko fa tena izy kay nofy. Iny izany ilay hoe fiovana tao anaty nofy. Miody